Raha tsika mpiray tanindrazana amizao talata somary arivariva alinalina zao moa nanaovako le vidéo satria tena mbola be dia be tokoa ny zavatra sanina sy zavatra namarinina ny amin'ny zavatra holazaina. Nampanantena anareo aho hoe hitondra fanazavana ny amin'ity fisamborana kaboraraka misy any Madagasikara ity dia ho teneniko anareo le izy. Dia ho azavako aminareo koa hoe inona le daka fitombenana azo tany Afrique du Sud. Ny amin'ny fisamborana aloha raha tadidinareo tamin'ny fendohan'ny Desambra dia miteny hoe misy miaramila, misy manambonina ambony ny antsoa dia mifampiresaka hoe ahoana ny ataony amin'ity momba ny raha eo Madagasikara ity na ny andraikitra tokony ho raisina nisy mifampiresena hoe ampirisio ny olona dia ho avy zahay sy ny karazana. Raha tadidinareo tsara iny dia tamin'izay fotoana izay moa nisy fitenenana koa taoriana zay hoe ifa iongana. Fa taoriana le zavatra nyteneniko iny hoe roa andro avereniko tiana tsara dia azonareo mariny ty teneniko ty. Roa andro taorianan'iny dia nesorina ny immunité anga général Bomba dia nesorina tsoa sénateur tsony izy. Roa andro taorianan'iny. Inona ny anton'izay satria noheverin'ny fitondrana zany fa i général Bomba no ny fampiresaka tamiko ary diso fia am'zareo nieritreritra hoe manamboninahitra ambony satria général Bomba zany no isan'ny manamboninahitra farany ambony to Madagasikara aloha. Général de général de corps d'armée zay na filazana zany zany hoe zany ny ambony indrindra zany ao Madagasikara e. Dia iny samboriny iny moa izy nanaovana négociation sy ny karazany. Rehefa natao moa fanadihadiana dia zay ny fiapangana hoe voalohany hoe ianao miketriketrika fanokana-panjakana, fanakorontanana sy ny karazany dia no hamarinina daholo ny tsokorofoana daholo ny communication rehetrarehetra tamin'ny telefona sy ny rehetrarehetra tsisy ninona hita, tsisy nandritry ny andro maromaro dia voatery tsy maintsy nalefanoto moa izy. Dia taty aoriana nefa raha tadidinareo ny teny iray hoe efa mikeny fa iongana nareo efa misy miaramila sy ny karazany ohatrany hoe nirehatra kely indray le afo teo amin'ny fitondrana dia nisamborina indray ngarainy. Fa zao fanamariana voalohany aloha tena afaka miteny aminareo fa zay zavatra lazaiko eto dia nohon'ireo fitondran'ireo ary nisy mihitsy fanadihadiana moa tao ao hoe ahoana marina ara ny azon'le zalahy information be dia be fa hainy daholo ny resaka izy nalala ny resaka Dubai zay fanafenina ny fihaonana tamin'ny fihaonana tamin'ny émissaire Trump ny mpanao gazety mbola tsy nalala izy nefa niteny zay zavatra rehetrarehetra ty resaka Afrique du Sud ty koa zao dia mbola olazainy zany hoe zareo zany miainy fantany hoe malala zavatra be dia be dia efa manao fikarohana zareo iza ny tena topo moa filazana zany ao anatin'ny fitondram-panjakana. Fa tsy fantatra zareo hoe ny rindrina rahony manatsofona ary tsy misy zavatra azo afenina zany ka dia aty atsipako fotsiny teny e. Dia iny amin'izay moa rehefa tsisy ninona tsony azo anenjena nga général Bomba dia namoronana an'iny amin'izay hoe noho ny fanomezana baiko famonoana ho mpitolona tamin'iny tolona iny no isamborana azy no nanagadrana azy. Fanontaniana mipetraka fotsiny hoe filohansena any le olona zany hoe olona tsy nanana andraikitra atao amin'ny resaka gendarmerie tsony ary tsy nanana fahefana amin'ny gouvernemanta hibaiko gendarmerie, nanana ny sekretary amin'ny sahana an'izany ny gendarmerie ka naninona ny tsy ny olona iny no nisamborina zany raha ny tena marina. Tsy naninona le général secrétaire mpanjakana momba ny gendarmerie no nisamborina. Lasa mampimela izy zany e. Fa zay moa le izy zany hoe le fiahiahina zany amateur be loatra le fitondrany reto dia tonga dia zay zavatra mandalo an-tsainy fotsiny. Tena mety ho général Bomba fa resaka tsotra fotsiny teneniko anareo hoe raha ohatra tokoa ve eritreritra zany général Bomba dia hijanonao Madagasikara. Nanana fahafahanana izy nitsoka niaraka tamin'ny Rajoelina nakany a Dubai e. Fa nanina izy nijanona tao matoy zany nijanona tao dia nieritreritra hipetraka tsara tsy hiteniteny tsony satria vulnérable be izy rehefa nijanonao Madagasikara ary tsy alabriana mety ho fisamborana zay ohatrany io nahazo azy io. Zany hoe tsy lôzika zany hoe olona ohatrany reniny andeha hiketriketrika fanonganam-panjakana satria fantany koa fa ny sefony nga Rajoelina ihany no miketriketrika teo ambadika tao. Dia zay moa le zara tiako aseho aminareo hoe
foronina daholy am'izay le izy. Za moa tsy de raharahiky loatra le zavatra ifanenjehany zareo hoe raha ohatra ka any amponja ny tokony misy any général bomba de lao izy mba hinana kely any aloha tsy olan'izany, satria za tsy mitovy hevitra am'zareo ary tsy nekiko ny vavabe sy ny karazany nataony. Fa le procédure fotsiny zany no tiako hazavaina anareo. De resaka le ministre Men nogadrainako de raha tadidinareo tsara, Indramatoa sy Renard Kotomanga no nitarika fihetsiketsehana nanohatra n'le fanganam-panjakana fosika ty moa de nitarika olona teo amin'ny 13 mai. Tadidinareo tsara. De zao zavatra nisy, izany nanakana n'iny zavatra iny, niditra tsehatra ngara-joelona teny hoe ajanononareo fihetsiketsehana io, ajanononareo. De voatery zany re tsy nijanona, tsy nanohy an'le izy tsony, satria inona ny antony? Mbola aveliko foana le hoe ngara-joelona ve miara-manongana fanonganongana tao izy manao an'le fanganam-panjakana fosika, de ny olona no taritinao indray de anongana an'ireto. Zay moa tsy nitiako tsapanareo mpanohana Orange am'izao hoe nareo mieritreritra fa hoe manenjika ny komban-drajoelona ty fitondrany ty, diso tanteraka zany. Praitsy kombakomba amin'ny rajoelona ty fitondrany ty. Fa tadidio tsara mihitsy fa Renard Kotomanga sy Ramatoa ministra iny olona vatomanga reny. Zay no mahatonga an'ireny saika hanao ino izy ty, saika hanao paikapaka politika ihany aloha zareo saika hanao récupération politika ihany hoe rehefa tsy ao zany rajoelona de andao nosotomina ny olona anaraka atsika. Fa iny moa zany tonga de tapena rajoelona ny domy de niaka teo izy mirahavavy. De iny moa nanenjehana ny Rina hoe nanakorota nampiasa vola 20 milliards ohatr'zay. De zay koa nilazana ny Ramatoa ty. Ny olona nefa de zao ny Ramatoa ty de za aloha izy député, ary isany hoe député naverina député moa zany de ny tena olana isan'ny olona nanana immunité izy zany. Fa reo député pro rajoelona rehetrarehetra, le iromara rehetrarehetra niarany rohatra nanala ny immunité any mba hafana manenjika azy satria zay mibaiko. De io izy voapaingitra io moa zany. Inona ny tiako tenenina tadidio tsara reo olona, ity ady misy eo Madagasikara ty de adiny rajoelona sy ngara-vatomanga. Zay olon-drajoelona rehetrarehetra jereo fa tsisy voakitiky zany. Ronaivo Raolodinina ary mety mbola député angambany am'izao tsy haiko. Nefa ny olona efa manao vakansa aty akaikinay aty, mipetraka aty, tsy movory zany fa mbola député de ohatr'izay ko be dehibe reo député reo le jalambody kely nanoso be ty le isan'ny tena nanakorotana sy nandorondoro-trano tam'ireny tolona reny. Izy ndray manatitra gisa sa vorontsolosa amin'ny gasity eny am'izao fotoana zao, mampiseho hoe izy hoe akaman'ny mpandresaka na arsitenina rizariza tadidionareo zany. Mpanao cinéma daholo reo, mpanao cinéma fotsiny reo. Ngara-joelona ihany no mizoky an'io aty ambadika aty. Zany ny antony zavatra miseho am'izao fotoana zao io efa ela ny teny an'izany anjaranareo manamarina na tsy manamarina, fa tsy misy olon-drajoelona voakitikitika zany. Fa ny olon ngara-vatomanga ny voakitikitika de reny gadragadrainy reny fa anazy moa zany. Fa zay le fanazavana entiko aminareo hoe zany ny antony fisamborana vakibalina ao an-tanànao io. Rinaina Varira moa isaky ny samboriny io fa enjana be zany mikitikitika ny fianakaviana Andretsetoainy zany enjana be, matanjaka be zany fianakaviana Andretsetoainy zany. De inona voditra fotsiny eny de eny zao mivavoafara loatrany aty an-tafy aty koa zany Rinaina Varira. Fa ny zavatra misy de tsy afaka mihetsika ntsony reo ekipa ngara-vatomanga tao an-tanàna tao. Zay zany ny zavatra misy ity ministre Bulldozer vaky pneu bezesta sy any ty pion fotsiny io, pion manatanteraka anina fotsiny. Reo zao le vavana ataony amin'ny farany taona de tsy maintsy alefa ny mandat d'arrêt international ngara-joelona. Tsika ne zao efa farana ny teny janvier. Ianao raha tratra ny mandat d'arrêt international taty, fanjakana ara-dalàna, mijoro ara-dalàna nandefa an'izany an'izany tsy azo tanterahana le satria tsy mora manatanteraka an'izany mainka fanareo fitondrana fosika tsy hoe tsy ara-dalàna izy akoa ny firenena ndray an'izany. Nareo raha tsy manana ambassadeur akory raha zao tontolo iza ny hainao nareo. Fa tsika malagasy moa ndray rehefa tenenina cinéma de mihetsika mihitsy ty zao faly ery, tsisy an'izany tompoko. Tsisy mandat d'arrêt international zany, iveriny ngara-joelona fa tsy afaka misambotra azy zany. Mbola ho azavaitra zay zavatra zay rehefa avy eo.
fa de zay resaka fisamborana vakibalina io ny zavatra miseho am'izao fotoana zao de nisy an'iny le fandehanana tany Dubai iny some tany Dubai moa zany fionan'ireo filoham-pirenena maromaro efa ely iny no nahazo invitation an'iny malagasy tamin'ny andron-dajoelona fa iny moa zavaniseho de Mikael zany nandenakany de zavatra niseho de fahafahambaraka satria ianao fandraisan'ny olona anao de filoha mpanonga-panjakana zany hoe tsy tafiditra ao anatin'le tokony azo ny aja tokony mendrika an'izany na de ambamboarina takin'inona raha miezaka manadio rano sy ny mamono afo takin'inona hoe zao tsy fahafahambaraka ny tany tompoko fahafahambaraka ny tany tsisy filoha-panjakana niona taminy niona tamin'ny Cyril Ramaphosa izy fa improvisation nataony tany nangataka hoe so de mba afaka mi-intervenir ngiabe iny anala ny sazy Madagasikara fa diplomatika be navaly ngia Cyril Ramaphosa hoe mandalovany Afrique du Sud antsika miresaka fa tsy fotoana firesana zany aty fa ny zavatra niseho moa rehefa zany de iny likabary amin'ny teny gasy tsy hitatsika izay nandraisana azy iny satria tsisy votoatiny le izy fa de fisehona fotsiny seho hoe fa tsy zavatra tsy voahomana zany de niona tamin'ny diaspora malagasy nampanantena hoe zay mola manohana anareo manampy anareo fanjehina ny azo mifanjakana tao am'ireo fanjakana raha am'izao mbola mieritreritra hoe anampy 10,000 malagasy 10,000 ho alefo ho andevozan'ny arabo any Émirats Arabes Unis any Dubai any fa nandevozana any azo mazo any gasy any piasan'olona any gasy any piasa trano zany satria ny antony tsy mampaninona n'ikizy koa zany mafy loatra le fahantanao tanàna de zara ny ara mandeha alohany miaritra trefolanina de fitatsika ary fatifaty alefa mody isa-taona sy ny reny fa zay moa zany mba projet an'le fanjakany tsy mamorona asa ao amin'ny tanàna izy fa mandroka le hoe tanora indray ivoaka hoe mandehana mitsoka dao tsy afaka mitsoka zay zava-misy inona ny zavaniseho tany Afrique du Sud ary nandena tany Afrique du Sud ary zareo improvisation reny atao hoe amateurisme andeha any zany andeha namafy an'le fangatahana famafana sazy ny zavatra tsy avy tsy trapan'reto olona reto ny Union Africaine neny nametraka ny sazo ao Madagasikara ary ny Union Africaine no arahan'ireo ratsa mangaiky rehetrarehetra ny SADC zany mbola ao anatin'ny Union Africaine zany COMESA sy ny karazany fa na ny Union Européenne na ny ONU na ny Frantsay na niza tsy maintsy miandry hoe ina fanapa-kevitra raisin'ny Union Européenne ny Union Africaine zay izy vao manokana na manity ny robinet fa reto moa zany tsy mahininona satria na ny olona misahana ny resaka diplomasia rany olona tsy ministry ndraraham-bahiny tsy ina ny ainy am'izany tsy hain-tantiny zany fa napetrapetraka teo fotsiny izy tsy fantany de ino moa izy lazaina fa fake news indray hono le taratasy nge lavabe nalefa ny SADC ho takina amitsika satria zay ny zavatra nisy tany rehefa tafaresaka tany de ozy izy ngia Cyril Ramaphosa ny ao anatin'ny SADC de misy fifanarahana efa ny fanaovana soni zany fanonganam-panjakana zany tsy azo ekena mihitsy raha amin'ny samy SADC ka niza miditra am'izany de tsy afaka manao intervention famafana sazy zay raha tsy manaraka an'ireto zavatra rehetrarehetrareto nareo dina le zavatra nasinana rano mamody daholy ny nanao sesy tamin'ny tenany rehetrarehetra de mahazo mandray andraikitra ao amin'ny resaka teteza mita ho fanomanana indray ny fitondrana vaovao na zay mety hoe constitution vaovao zay le izy inona ny dikan'izany tadidio tsara fa ngiarajoelona rehefa izy nandeha nitsoky iny de nanao lobby inona tany amin'ireo membre SADC rehetrarehetra fa tadidio fa membre président ny exercice ny SADC izy tamin'ireny de efa nampahafantariny projet andreo olona rehetrarehetra reo zany reo nylelaka tamin'ireo tamin'ny namonjy fivoriana tamin'ny Madagasikara nylelaka tamin'ny dao reo filoha rehetrarehetra reo donc zany izy mihitsy nametraka amin'ny projet rehetrarehetra zao zavatra iseo zao zavatra iseo fa ny tena zavatra mampalahelo de zao lasa anticipena zany zao le fiverenan-drajoelona ary tia ny tena zava-doza eno zao ary enganenka tsy marina zany re olona fa hoe amin'ny volana Rajoelina miverinao Madagasikara ary iverinao Madagasikara izy hitondra ny teteza mita tena teteza mita zay hitondra ny tena teteza mita
fa raha zany zavatra zany no miseho za moa lazainareo fa prorajoely zao fa tena miteny anareo zava-doza amina tampo raha zany zavatra zany no miseho satria iverina tamin'ny 2009 bisy ary tadidio tsara mihitsy fa tsy tongatonga ho azy akory le zavatra nyteneny sy teny sy gasikara le resaka hoe intérimaire ane zay intérim ane zay tsy tongatonga ho azy reny fefa manomana saitsika sady hoe zay ane mpisolo toerana fotsiny fa mbola ho avy ny tena tompo toerany zay dikany reny raha ohatra tianareo fantatra fa ny tena teteza mita ho avy ao arinao zay ny dikany reny raha tianareo fantatra ary tsy tongatonga ho azy koa reto atokotoko mampime kely misonga vorotapoka te de hoe misy résolution raisinahy ho apetraka amin'ny resaka fitondrana fanjakana satria amerina ny 2009 bis ndrareo nisy itovizakevitra aloha amiko hoe le hoe fofoanana daholo ny institution rehetra iny mba zany itovizakevitra fa neny zareo fony zavatra hafa hoe mba amerenana indray any CT sy ny CST tamin'ny androny tamin'ny any tena teteza mita mihitsy zany no atao ngiarajoelona nitondra ny teteza mita zay ny zavatra iseho satria ny sadaika no manery an'izay zavatra zay mbola mampianana an'reto am'izao ahoana ndray ary ty zay le teneniko anareo io ane le filelafana ny any ivelany any io tsy tonga tsy afaka tsy hoe bojobojo io misy tambony daholo io rehefa milelaka ianao de zay tian'ny olona mpamme baiko ny ataonao zay no natonga ny Trump nanararoatra mihitsy hoe nareo mitady azao izy ty ara reta raiso ary reto immigré tsy ilaina reto raiso reto criminel reto io koa ny riso mandefandefa fitaovam-pidiana sy ny karazany ato lasa toerana filalaovana maloto Madagasikara zay le filelafana zay mahatonga na miteny anareo hoe zava-doza ane ty zavatra iseho ty reo olona tsika zany zao am'izao soit peste soit choléra zay zavatra iseho soit peste soit choléra inona tsy manana safidy afitsika ny tiako tenenina aminareo zany de zao hoe raha miverina eo raha joelona de tateraka daholy am'izay le resaka fivarotana fifanarahana amin'ny karana ny amin'ny resaka jiramany amin'ny resaka fitrandrahana rehetrarehetra tena ho an'ny karana sy ary na iny resaka tenen'ny Trump iny raha miteny anareo fa tateraka iny tena ho tateraka iny na raha joelona na Mikael samy ho tateraka iny fa mody manao fitabity fotsiny aloha am'izao satria mikorotana amin'ny malagasy de temporisena le izy ny tiako tenenina aminareo zany de zay io zavatra miseho rehetrarehetra io efa ela no ny teneny io efa ela no ny teneny io hoe marajoelona ihany Mikael io coup d'état faux coup d'état io fa tsy tena coup d'état zany sy ny karazany ny projet anjareo fotsiny de hoe afaka rotaona vao tokony iveriny rajoelona fa le fiovanjavatra ataony elanela zay tsy nampozony zareo fivadiky ny opinion publique satria ny fisinay zay aty vela sy ny tany Madagasikara amin'ny fa tsy de misy miteny tsony zay mezaka manazava fisainan'ny olona ny amin'ny tena réalité ao Madagasikara de hitanjareo na ampiodina ny fomba fijerin'ny olona tanteraka mihitsy ary maro de maro na ny pro orange ary am'izao tonga saina manomboka tonga saina hoe tena ahoana mariny ty resaky ty zay mahatonga nahako manazava aminareo hoe ny zavatra teneniny eto matoa tenenina tompoko de efa voamarina ary fantatray za moa balanceur d'alerte mahalala ny zavatra iseho ao arinao tsy ho mangamanga mihitsy ny lanitro Madagasikara tsy ho mangamanga mihitsy fa mila mandray fanapaha-kevitra amin'ny malagasy rehetrarehetra moa zany tiako tenenina de nareo tafika moa efa niteneniko any hoe io olona misy manamboninahitra anankiroa moa zao hoe malazalaza hoe mieritreritra ny andray an'le fitondrana zany efa ny tena miteny hoe ho anareo razoky ray aman-dreny atovy tsara aloha le fifampiresana amin'ny vahoaka malagasy atovy tsara aloha satria fa leo malagasy mampananteninareo anao ohatry ny ataon'ny Traoré oi tsara zany fa tsy de andeha anitatra resaka be aloha satria mbola ao anatina négociation tsika zao fa zay fotsiny alay mila maka ny fon'ny malagasy nareo fa ampy zay famitana ny vahoaka zay ampy zay famitana ny vahoaka zay ary za manokana tsy andray responsabilité am'izany hoe ametraka olona mbola amerina ny atao amin'reto jilamboto reto tena mialatsiny aminareo fa rehefa vitanareo no mifanaraka amin'ny vahoaka malagasy de atovy am'izay zay ataonareo zay ny tiako tenenina aminareo androany somary mampitahotra kanefa
mety mba ame fampanantenana kely anareo any hoe matoa voalaza eto zany a, de fa mandray fanapa-kevitra indray reo anovan'izay zavatra rehetrarehetra iny zo letsaka Trump tonga de mbola tsy nandray fanapa-kevitra na de fa nandray fanapa-kevitra izy fa rehefa gorotantsika de tsy nanaiky de maniemotra izy ohatr'izay le resaka Dubai sy ny resaka volamena sy ny karazany miparadaka sy fiarorovana an'ireto tadidio tsara fa kofa lida ihany ka mety isy karany de fiarovarovana an'ireto karana sy ny rehetrarehetra reto tafidy tao daholo ry ministre bulldozer sy reo rehetrarehetra reo tafidy tao daholo reo satria mila an'ireo karan'ireo reo mila an'ireo karany mieritreritra ny ampiasan'ireo karan'ireo amin'ny ambition filatsahana filoham-pirenena zay mahatonga andreo miaro manala baraka tena miaro an'ireny daya raha isamo zao fa lasa manao vakansa aty angamba zay nieniko farany fa nareo zany zay zava-misy ao de tadidio tsara mihitsy reto antoko 300 ny orona tao Madagasikara reto na ny voro tao Madagasikara reto anankiroa ihany tompoko ny toko matanjaka ao Madagasikara de ny TIM sy ny TGV fa sisan'izay atoko vomanga fotsiny tsisy olona mpikambana akory na iteny ary nareo SVM MMM tsisy dikan'izany ny SVM moa de nanala baraka tena mihitsy olona teo amin'ny fitondrana rehefa niala teo amin'ny fitondrana tsy nanana na olo bofidy ray ary tsy nanana satria nanino ny SVM nire olona ka ngara-joelona namorona an'io tsy fantatrareo ve zany ny anarana mihitsy ny hery vao Madagasikara Rajoelina namorona an'io ary ngara-jonaro mampianina président par défaut rehefa nisy nini de ngara-joelina sy ngara-vatomanga no ny teny izara de teo andala tsara misy angara iny de doritiny atao ara ho inona moa tiako moa tonga de be calcul oui mety amiko ka zany le olona ohatra zany zany improvisation foana ny zavatra nisy tao Madagasikara de olona tsy niomanaka fitondrana no lasa mahazo fitondrana de lasa mi-improviser rehefa mitondra le fitondrana de ny atoko atsangana raha aiza misy an'izany efa apetraka anova metraka hoe ity ny atoko atsangako sy lozika ane zany de normal le atoko raha tsy manana structure mihitsy fa de lasa fieren'ny jilamboto sy ny fieren'ny mafia fotsiny aitsika tsara reny fanondrana boîte de rose nisy ministre moa zao izy lasa miverina Madagasikara satria kama amin'ny bulldozer taty ministre zay na isan'ny tena nahazo fitoriana satria voapirofo fa nanondrana tadidinareo tsara le conteneur maro tratra tany Singapour boîte de rose nandeha nanao négociation tany mihitsy izy niaraka tamin'ny prime ministre tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny SVM io fa tsy nanaiky mihitsy ny tany mbola fitsarana be enjana be satria tonga de hita mihitsy resaka mafia be le izy am'izao le raha ngamo zo mody an-tanàna ohatra ny de efa madio be taky ninona de ohatr'izay koa le raha mato lasa directeur de cabinet Ngaramiky le manana télévision iny tadidio tsara mihitsy fa vola amina miliara ho anina hodiny reny ary fitorinany reny efa tonga atao amin'ny assemblée nationale fa hoe mbola nina mba afahan'ny haute cour de justice mitsara azy fa fona ho azy teo le izy atiako samy mafiavy ifampitory fona le izy nangina ho azy tao amin'ny assemblée nationale de aveo afaka nitafampiritsaka nakatiry ny olona reny zao izy reo verinao daholo zay ny teneniko anao raha cinéma daholo zavatra miseho io mody mifanentsiketrika sy ny karazany fa mifampiaro io olona reo isika vahoaka fotsiny ataondreo mijery rarakararankivy indraindray moa de tena miady atranony amin'ny resaka fanatisme team TGV fozy lalimanga fa reo olona mifanao bras dessus reo ambadika ao miara-mihinana daholo reo za fa nahita maso an'izany fa manaraka mitantaranareo an'izany ka zay ny tiako tenenina aminareo io zavatra io am'izao fotoana zao mila fahazavaitsaitsika am'izay esory aloha ny resaka fanatisme ny any sosokevitra de tsotra be tsy mila Rajoelina miverina Madagasikara tsy mila zay filoha rehetra efa nitondra tao koa mbola iverina ilatsaka tsy mila Ramika milatsaka tsy mila Siteny milatsaka olomba vao mihitsy am'izay apetraka eo avelo ilatsaka Siteny fa tsy maninona mbo afabaraky avelo koa fa nirso ilatsaka fa tsy maninona mity eo raha tena hoe tia mivahoaka marina tsy maninona zany fa ny filoham-pirenena zay efa nitondra tokony tsy misy mahazo milatsaka tsony fa samy hita-pirofo fanamboty firenena zay ny mba zavatra teneniko aminareo zay fomba fijeriko na lazaina proiza tsy olan'izany fa raha tsy zay zavatra zay nitateraka raha mbola ray am'ireo olona reo no miverina eo tsisy Madagasikara ho tafavoaka zany fa vao mainka mandavaka de mandavaka na ny tana